fiarahamonina misy antsika rehetra ny herisetra. Ho fanamarihana ny andro anio dia apetraka ny fitoerana voatokana na centre spécialisé. Isokatra ho an'ny rehetra ity toerana ity ahafahana mametraka fitarainana sy fitoroana. Toerana ahafahan'ireo olona ianjadiana herisetra mamboraka ny alahelo ao anatin'ny tsy ambaratelo tanteraka. Misy ny salle d'écoute voatokana ho an'izany. Ny centre spécialisé dia mijoro ihany koa hiaro azy ireo ampahafantatra ny zony. Misy ny birao an'ny mpisolo vava sy ny BFP. Misy ny fandraisana an-tanana ara-psikolojika sy ara-tsosialy, fizahana ara-pahasalamana ho an'ny reny sy ny zaza, fandraisana vojomaika ireo hiaran'ny vony sy ny ratra, ary misy ihany koa ny toeram-piofanana eto amin'ity centre ity. Natao izany mba hanorona lalana sy hanomena azy ireo fatokisa-tena sy fahafana iverina eo anivon'ny fiarahamonina. Isan'andro isika no mila mientana. Amin'ny andavanandro mpiainana isika no mila miady sy manohitra ny herisetra izay hita fa mbola miatra eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika. Madagascar est dans la bonne direction. Vous savez que non seulement ça fait un moment qu'il y a déjà un cadre qui régit toutes les politiques en matière de violence basée sur le genre, mais nous sommes en train de passer à la vitesse supérieure grâce à l'action de Madame la Première Dame, qui est notre ambassadeur sur la violence contre le genre, mais également grâce à l'implication du gouvernement, de Monsieur le Président de la République et du Parlement. Nous sommes heureux que nous allons célébrer ces 16 jours d'activisme avec des réalisations concrètes dans ce centre intégré qui a été inauguré ce jour pour accueillir les survivantes de victimes. Elles arrivent, elles ont un service juridique, elles ont la protection de la police, elles ont une prise en charge médicale et aussi tout ce qui concerne leur probable réinsertion sociale à travers des formations.